raha banao ny tokatrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao ny sara azy avy amin'ny zana-bolana tamin'ity anio ity manomboka mazofana indray ny avaratraza fokany dia misy ny oran'andro fa saika any amin'ny tapany avoany antsinana sy avaratra antsinana Madagasikara no tena ahitana an'izay orana izay ny andro amin'ny ankapobeny kosa indray aloha zany ho an'ny avoatany sy ny faritra sasany dia mandraondraona ary ny ilany indray fanamoa dia ny masoandro hatrany no mibatoerana ao anatin'izay raha ny maripana ihany koa dia midina ny maripana ambony indrindra saika manerana ny Madagasikara no atsapana an'izay indrindra ho an'ny avoatany sy ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iny ny maripana ambany indrindra kosa no mety hiakatra raha ho an'ny avoatany izay hatrany rehefa avy eo moa no tena ahitantsika ny mahakasikasika an'izay fa raha ny toetry ny androntsika ro an'ny rapisy vao maraina dia mbola isy hatrany aloha ny orana any amin'ny faritra Ambatsoa, ny faritra Analanjirofo, ny faritra Atsinanana ary ny distrika ny Antala mandraona mety arahina herika ny andro ho an'ny faritra Alaotra Mangoro sy ny ilany atsinanana amin'ny faritra Sofia, ho an'ny ilany atsinanana faritra Analamanga sy ny ilany atsimo atsinanana Madagasikara kosa indray dia mandraondraona amin'ny maraina fa misava miandalana ihany zay rehefa atoandro ho an'ny ilany rehefa Madagasikara kosa araka ny hitantsika zao dia ny masoandro no mibatoerana ho an'ny rapisy tolakandro mbola mitohy hatrany ny rotsakorana any amin'ny ho an'ny faritra Ambatsoa sy ny faritra Analanjirofo ary ny faritra Atsinanana mitatra any amin'ny faritra Sava izay orana izay moa zany ho an'ny rapiso tolakandro mandraona arahany herika hatrany ny andro ho an'ny ilany atsinanana faritra Sofia sy ny faritra Alaotra Mangoro tombanana mibalika kosa ny masoandro raha ho an'ny avoatany sy ny any amin'ny tapany atsimo atsinanan'ny Madagasikara ary koa ny ilany andrefany nosy iray manontolo iny ny vinavina amin'izay androny rapitso izay eo amin'ny 3 degré ka hatramin'ny 4 degré celsius eo ny ambany indrindra raha ho an'ny avoatany ary manodidina ny 12 ka hatramin'ny 20 degré celsius kosa ny ambony indrindra ho an'ny tapany atsimo Madagasikara dia saika manodidina ny 15 ka hatramin'ny 17 degré celsius izay maripana izay fa any amin'ny tapany avaratra kosa indray no mahatratratra any amin'ny 13 degré celsius hitantsika any Betsiboka any ho an'ny androny rapitso izay hatrany saika manodidina ny 17 ka hatramin'ny 13 degré celsius kosa indray raha ho an'ny morontsiraka avaratra andrefan'ny Madagasikara iny ny toetry ny andro ho an'ny sabotsy kosa indray ary mitohy hatrany ny orana ho an'ny faritra Sava, ny faritra Ambatsoa, Analanjirofo, ny faritra Atsinanana ary ny tapany avaratra amin'ny faritra Vatovavy ho an'ny ilany atsinanany avoatany sy ny faritra Alaotra Mangoro ary ny ilany atsinanany faritra Sofia kosa indray dia mandraona mety arahina herika hatrany ny andro ny ambiny moa zany dia ny masoandro hatrany ny batoerana raha ny maripana vovinavina amin'izay andro ny sabotsy izay manodidina ny 12 ka hatramin'ny 20 degré celsius eo hatrany aloha ny maripana ambony indrindra ho an'ny avoatany ho an'ny tapany atsimony nosy kosa indray dia saika manodidina ny 17 degré celsius ny maripana ambony indrindra torak'izay ihany koa ny any amin'ny morontsiraka avoany atsinanana fa raha ny morontsiraka andrefany nosy kosa indray dia 17 ka hatramin'ny 30 an'ny morontsiraka avoany andrefana sy atsimo andrefana ary mahatratra amin'ny 13 degré celsius kosa izay ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny ny toetry ny androntsika ho an'ny alahady ary amaranantsika azy mbola mitohy hatrany ny rotsakorana ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy iray manontolo iny fa miendrika tandrivindraony izay ho an'ny tapany atsimo atsinanana ho an'ny atitan'ny faritra Alaotra Mangoro sy ny ilany atsinanana faritra Sofia kosa indray dia mandraondraona hatrany ny andro torak'izay ihany koa ny ilany atsinanana amin'ny avoatany indrindra vao maraina fa ny atoandro moa no misava izay raona izay ny ilany andrefan'ny Madagasikara ihany koa dia ny masoandro hatrany aloha no mibatoerana amin'izay andro ny alahady izay hatrany raha ny maripana vovinavina dia manodidina ny 17 ka hatramin'ny 13 an'ny avoatany ary manodidina ny 17 ka hatramin'ny 18 degré celsius ho an'ny tapany atsimony Madagasikara sy ny any amin'ny morontsiraka atsinanany nosy iny fa ny any amin'ny tapany avaratra andrefana kosa dia saika mbola maherin'ny 30 degré celsius aloha zany raha ho an'ny morontsiraka ny maripana vovinavina ary mety mahatratra hatramin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny atitan'ny faritra Betsiboka dia izay indray ny meteo tamin'ity anio ty ary rapisy ray fotoana manaraka veloma to